Fifaliana lehibe mipoloitra avy ao amin'ny fo, avy ao amin'ny saina, feno fitiavana no iarabana antsika rehetra any amin'ny toerana maro isan-karazany any. Manaraka izao fandarana mahafinaritra izao. Miarabantsika amin'ity androany talata 8 ny volana May 2024 ity. Fianarana ho an'ny mino. Zany loha hevitra jerentsika androany. Fianarana ho an'ny mino. Titosy 2:1-20 sy 12 manao hoe fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handany toe-panaty sy araka an'Andriamanitra sy ny filanjo fiainana izao ankehitriny izao. Misy asa lehibe tokony ataontsika raha tiantsika ny andova fiainana mandrakizay. Misy asa lehibe tokony ataontsika raha tiantsika ny andova fiainana mandrakizay. Inona zany asa lehibe tokony ataontsika izany? Ary tsy maintsy ataontsika, tsy inona izany fa izao, hanalavitra ireo toetra rehetra izay tsy araka an'Andriamanitra sy ny filàny zao tontolo zao, ary iaina fiainana feno fahamarinana sy fahamasinana. Mandao, manalavitra, mahafoy ny fiainana zao tontolo zao, lamodiny zao tontolo zao, ary miaina ny fiainany fahamasinana sy ny fahamarinana araka an'Andriamanitra. Ao amin'y Kristy Jesosy irery ihany no misy ny famonjenantsika. Jesosy ihany no mamonjy antsika, ary izy irery ihany ilay tompony ny famonjena antsika tsirairay avy. Ny finoanan'i Kristy dia zao tsy finoana mandalo, vokatry ny fahataitairana na ny fihetsem-po mandalo, fa ny finoanan'i Kristy dia fiainana mitohy, vokatry ny faharesen-dahatry ny fahamarinan'i Kristy. Resy lahatry ny fahamarinan'i Kristy, miaina amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Isika tsirairay avy, lehilahy sy ny vehivavy, izay manara-dian'i Kristy, isika ny tokony anarina ka handray am-po ilay teny ao amin'ny Timoty 2:4-12 manao hoe aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianareo amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, ary amin'ny fahadiovana. Inona moa ny hevitra izany? Manalavitra amin'izao tontolo izao, ny fomban'izao tontolo izao. Raha tiantsika ny andova fiainana mandrakizay, dia tsy maintsy misaraka amin'ny fomban'izao tontolo izao isika. Ahoana ny atonga antsika ho tafasaraka amin'ny fomban'izao tontolo izao? Tsy misy afa-tsy ny fianteherana sy ny fankatoavana, fileferana eo ambanin'ireo tari-dalana rehetra izay omeny Kristy antsika ao amin'ny Baiboly. Indraindray mahita fomba hialana amin'ireny fahamarinana ireny isika, satria maharesy lahatra antsika ny fiainan'izao tontolo izao, ny lamodin'izao tontolo izao, dia mahita hevitra isika hialana amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Tsia, ny finoanan'i Kristy dia fiainana mivantana ireo fahamarinana rehetra izay ambaran'i Jesosy Kristy amintsika. Ary misy andraikitra goavana izay ankinina amintsika, isika izay efa nandray niafatra ho an'izao tontolo izao. Tokony hanana hery miasa mangina, hitaona niafa eo amin'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra isika. Tokony hanana hery miasa mangina, mitaona niafa eo amin'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra isika. Tandremo ary, so dia ianao zaho indray ny voataona ny hery miasa mangina ny hafa. Indraindray fahita izany, ny hery miasa mangina n'izao tontolo izao no mandresy lahatra antsika, dia lasa manaraka an'ireny izy. Tsy mitarika an'izao tontolo izao isika, fa isika indray mitarika an'izao tontolo izao indray no mahatarika antsika. Mpitandrina ny rahalahy antsika isika. Raha ny tena mpino marina ny Kristy Jesosy, dia izao anangona ny taratry ny voninahitr'Andriamanitra ka hitsilo ny lalana maizimaizina ao amin'izao tontolo izao. Aneo toetra be fahasoavan'ilay mpanavitra antsika, ary no ny hery miasa mangina avy amintsika, dia maro no voataona hibanjana n'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Aoka ho fianarana ho an'ny mpino isika, fianarana ho an'ireo kristianina namantsika, dia fianarana ho an'izao tontolo izao ihany koa, hanahaka antsika izao tontolo izao. Ny herin'i Kristy hahatanteraka izany eo amin'ny fiainanao, dia hiaraka hivavaka isika. Jesosy tomponay, misaotra anao izay amin'ity fiaonanay ity, manome lesona goavana mahafonja ianao.
dia ny hahatonga anay ho fitaratra, filamatra, fianarana ho an'ny mino, ho an'izao tontolo izao. Tsy hahatonga anay hanahaka sy hakatahaka ny fomba n'izao tontolo izao, fa izahay ilay fahazavana tendrenao mba hampahazava n'izao tontolo izao. Mamela ny elokaino ny tsirambina vita tamin'ny lasa ary androany amin'ny alalan'izao fandarana izao, dia manavao ny fanoloran-tena mba ho aminao izay amboary tefeo tario araka ny siraponao, noho ny anaranao Jesosy tompona nonana ny vavaka. Amen.